Zaho zany mahita video mandehandeha an'ity resaky agny Dubai tiky, de varina zaho mijery an'ireny video reny a, amin'ny problème malagasy ana Dubai amin'ny resaka asa sy mpampiasa. E misy video hitako maro amin'ny page-n'olo agny, de varina za mijery an'le commentaire ao koa, de raha mahavarina ny commentaire anakay mahavarina zany a, de misy remarque hitako anatin'ny commentaire. Le remarque hitako zany de mbola mampiseho an'le toetra ratsy tsika malagasy, miteny zavatra tsisy proof. Ratsy pisoloky, ratsy ohatra zao hoe tsy miaro niza niza, fa mba miady zany hoe reto misy proof. De mbo nahita videon'le zalay Gaio, ambassadeur Gaio, fa mbo miteny koa le zalahy hoe mangataky proof zao fa tsisy manome nefa reo menomena ratsy. Zay zany tena hitako problème tsika malagasy, tsika zatsy mi-accuser olona tsy avec preuve. Io zany tena mbola toetra ratsika malagasy io, rehefa ianao a i-accuser olona de mba mila avec preuve fa tsy tenenina fotsiny le izy, fa lasa mifototra any aminao ne le raha. Zay ny zavatra tsy takatsy ny sainareo, hoe anao miteny olona ray pisoloky a, nefa tsy anananao proof akory ny mahampisoloky an'le olona, de azony lalàna enjena tsara anao a raha mitory anao le olona. Fa io de miteny fa na pisoloky ohatran'izao, fa tsy misy proof, tsy misy proof. De tsy afaka atsika malagasy io toetra anakiraha io. Zay aloha raiky voalohany. Faharoa magnaraka an'izay a, mijery any amin'ny commentaire any de somary gaga ihany zaho hoe mandoa 50 millions hono mandeha any miasa ana Dubai, amreo zany ny alain'ny mpampiasa le mpanafatra mpiasa ana Dubai zany 50 millions. De mbola gaga ihany za am'zany zavatra zany, satria ny mahagaga anakay de zao, ary raha ny eno koa de fa maro ny gasy mandeha agny zany, tonga agny mitady asa. De eo ny zavatra mahagaga anakay. Zaho andeha hitady asa, dikan'izay zaho hitady vola. Ny miasa moa de vola no azo am'izay. Nefa mety raha ny resaka maro mandeha de mifanohitra am'izay ny zavatra misy any, misy zavatra misy tsy miasa akory, tsy mahazo asa ny akamaroany tonga any fa mbola any vao manino, maro zany. Fa io tsy hay fa marinan'io a, fa io tsisy preuve mivoaka na kelikely aza. Zaho ranga manana zavatra ananako preuve zany, tsy atahorako nizanizany ny hamoaka anazy hiteny anazy. Fa io tsisy mamoaka preuve zany na ray aza, menomena anaty commentaire any fotsiny, zay Dubai ty be pisoloky, tsisy preuve io fa vava foana miteny. De hitady vola nandehananao hiasa any, zaho manana 50 millions ve? Holaniako be handeha Dubai hitady asa, tsy ahavitanao activité ao Madagasikara ve raha tena hoe ifantoka amin'ny fitadiavam-bola anao zany 50 millions zany? Tsy mahavelona anao ve zany 50 millions zany raha eo a Madagasikara? Raha tena ifantoka fitadiavam-bola, sady miasa tena ianao a, tsy mpiasa n'olona, ianao foana ny patron miteny anao a, isy zavatra iotran'izany ve re olona? Hanina 50 millions andehanana ny Dubai ve za tsy hanaovako activité ampiasako zaho ny patron vatako, zaho miasa tena tsy baiko an'izaniza, misy mihoatran'izany ve? Sa le andeha andafy mihitsy zany tena mbola manimba ny toetraitsika malagasy hoe andeha andafy?
raha zay kosa hoe andeha andafy zay moa zavatra hafa fa raha hoe raha tena hoe hiasa hitady vola zany ny tena objectif diso ihany nareo le mandoa 50 millions andeha Dubaï zany. Za manana 50 millions zany a Madagasikara, vitako tsara mampiasa zany mampitombo an'izany, za ihany patron vatako. Fa mety le andeha andafy angamba ro objectif anareo fa tsy le hoe hiasa hitady vola. Zay ny zavatra mahagaga anakay. Bon, io moa sy tsapony randraka misy ihany koa nanambadiana ambany andro. Fa ty amizay zany gn'anakay ny mba fanontania daladala, raha vanitaka moa manao zavatra mampime foana eto. Satria rehefa mandeha mijery an'ireny vidéo reny zao mijery anazy de mahita hoe misy monsieur Radjonson Firmin tompona société any Dubaï, matanjaka be raha fahita fahinoko vidéo n'le zalahy ambassadeur regny, matanjaka be fa mana orinasa maro ohatran'izao. Voalohany indrindra aloha de hoe mba midera azy tegna raha ohatra hoe mpiasa malagasy mitovy aminy no afariny hiasa amin'ny société marobe agny zany. De fa isaorana anazy zany hoe tsy manadino mpiray tanindrazana ary mahatrapa tsara ny tsy fisian'asa ao Madagasikara. Zay aloha raha voalohany. Faharoa nefa de araky ny hita agny amin'ny commentaire any koa de hoe maro tsy anasa ny gasy zay fa any. De mipetraka zany fantanina hoe tsy maintsy le olona vaovao any Madagasikara ve no afarina tonga ana Dubaï hiasa, raha samy hijery samy mahamalagasy any. Tsy azo atao ve maka an'izay fa any tsy anasa sahirana anasa, tsy misy déplacement frais, tsy misy ninina, fa tonga de mikarakara ny taratasy miditra miasa. Tsisy ay. Zay zany mba fantanina apetrako amin'ny Andriamatoa Radjonson Firmin. Satria raha tsy haiko ny famarinana fa raha ohatra marina, satria tsy misy manome preuve ao le olona. Raha ohatra marina zany resaka zany hoe maro ny malagasy ao Dubaï tsy anasa sahirana, de zay zany mba fantanina apetrako amin'ny zokolay Radjonson Firmin hoe inona no antony tsy akanan'ireo, tsy ampiasanan'ireo olona efa any toeranareo tsisy frais fa tonga de afaka ampidirina miasa, fa ny avy any Madagasikara vaovao no afarana. Zay zany mba fantanina tiako apetraka amin'ny zokolay Radjonson Firmin. Zay raha faharoa. Faharoa somary sangisangy za tena ihany ty faharoa ty, satria raha fiteny ny vidéo hitako nataon'le zalahy igny de fa matanjaka be, manana orinasa be da be ao Dubaï. Ka eto zany manontaniako ka nao raha lahy nanakory le orinasa be maro zao da mba natao a Madagasikara agny antanindrazantsika agny niasan'ny tanoratsy anasa ao, nagnino a Dubaï agny ro nisafidianao hanangana orinasa maro. Ino zany le sakana tsy nananganana orinasa maro ta Madagasikara tany, hiasan'ny tanoratsika tsy anasa maro fa a Dubaï anao ro nisafidy nananga orinasa maro. Zay koa zany mba fanontania mba magnitikitiky anakay, mba tiako valianao avao koa zay raha zay. Voalohany indrindra de misaotra ny monsieur Firmin, PDG na société ray ana Dubaï zay mahatonga resabe eto amin'ny tambazotra serasera, mitondra fanazavana, tsy nanambony tena, tsy niavo, fa raha vo nahita ny vidéo nataoko izy de namaly somatsara mpitiavana ny fanontaniana zay napetrako taminy. Misaotra anao manokana Zokobe Firmin. Raha ny fanazavana sy ny fanontaniana de napetrako tamin'ny monsieur Firmin dia voavaliny ara-dalàna tsara ary mazava tsara. Ny antony anaovako an'le vidéo koa etsan-daniny dia hijereko an'izay commentaire rehetra tonga ao
sy hampitoviko amin'ny commentaire rehetrarehetra iaby zay hitako any amin'ny page hafa agny anaovako analyse ande situation de avoaka eto zany ny analyseko mahakasika ny zava-misy agny a Dubai io. Rehefa natao zany ny analyse sy rehefa nijereko ny fanazavana noentiny monsieur Firmin, nojereko re commentaire rehetrarehetra de hita soritra mazava fa fanaratsiana tsotra izao no atao amin'io orinasany monsieur Firmin io ana Dubai. Fanaratsiana o iaho ny analyseko satria ino gn'antony? Satria gn'antony maro ro mpiasa ao tena mijovavolombelona hoe ato tsisy fisolokina, ato tsisy asa mpiasa mijaly zany ato. Ary marina tokoa le raha rehefa hadiadinao seretinao lalina hoe raha misy mpiasa folo fotsiny ve mahatsiaro victime ao anatin'ny orinasa io, inona moa no tokony atahorandreo folo hanao video hilaza hoe zao zavatra mitranga ato. Fa mazava ho azy le izy tsy misy. Rehefa nijereko ndraiky ny commentaire maro koa de hoe fantatra ihany koa fa maro ny société malagasy ao a Dubai fa tsy ny société ny monsieur Firmin ihany. Azo antoka ihany koa raha mitoetraitsindrika malagasy de ny famotoka io foana, ifanaratsy io foana fa tsy mba mety ifanaraka. De azo antoka ihany koa fa reo société sasany reo mety mampiasa olona hanaratsy an'ilay société, mety tsy mitovy ny fahazahoana mpiasa, mety mahazo mpiasa bebe kokoa tiky RGT tia société ny monsieur Firmin io de tonga amizay le saina fialonana de mampiasa olona hafa satria reo olona miteny ho victime miteny anaty commentaire tsy misy porofona ray ary. De zao zany hafatra aminareo le miteny hoe victime sy hoe miteny an'le olona miaccuse-nle olona ho pisoloky. Manaova video nareo mitambara daholo nareo rehetra zay victime de milaza ny détail nahazo anareo tanatiny fa misy ny fitsarana afaka hitsarana zany. Fa maninona tsy misy mamoaka proof nareo? Na ray aza nareo misy victime, milaza nareo fa maro victime, maninona tsy mitambatry nareo victime iaby mitondra ny proof nareo hoe zao nahazo anareo tao, zao nahazo anareo tao sy ny tariny. Fa raha zany sarisary zany ro jerena dinina de fanaratsiana an'ilay société ny monsieur Firmin io no tianareo atongavana. Fa roa manaraka an'izay no valian'ny monsieur Firmin tsara ny fanotaniko hoe tena olona malagasy efa tana Dubai efa anya no ny raisinay tatiky ny akamaroany. Mazava be zany. Mbola misy njovavolombelona koa ao anatin'ny commentaire hoe zao efa tatia de efa tatia za vao nitady asa tao de nivoaraisao matsara. À côté ny monsieur Firmin zany amin'ny société-ny misy mahasamitsamy jovavolombelona miaraka amin'ny proof. Fa ianareo milaza fa pisoloky monsieur Firmin sy société ny monsieur Firmin mampijaly mpiasa tsy misy mamoaka proof na ray aza. Mazava ho azy zany fa fanaratsiana ny société sy fanaratsiana ny monsieur Firmin io ny zavatra tianareo voizina eto amin'ny tamazotra serasera. Fananiko natao ny fanontaniana napetrako tamin'ny Andriamatoa Firmin hoe inona no antony tsy nananganana orinasa ana Madagasikara fa ana Dubai anao ro nanangana orinasa petraka. Novaliany somatsara koa zany. Ny fananiko nanaovany fanontaniana iny mba hitodiako amin'ny mpitondra fanjakana sy ny fitondrana zay misy amizao. Satria araky ny efa nampanatinay ny fitondrana ary ny filoha mihitsy no ny antso ny mpanjara rehetra malagasy na iza hanangana ny orinasany, hanokatra ny orinasany, fa au contraire aza
hanampy ny fitondrana fanavaozana raha misy mpanjara malagasy hanokatra orinasa eto Madagasikara. Ka azo lazaina tsara zany fa tamin'ny fitondrana taloha ary hita taratra zany no nisy fanendrena orinasa hafa zay misokatra, nisy fanendrena mpanjara hafa zay nokatra orinasa. Tsy ho teneniko etsony moa zany fitondrananao an'izany fa haitsika tsara nanao ampihimamba tamin'ny fitondrana roa mifanesy io fitondrana roa mifanesy samy nanao an'izany ampihimamba resaka orinasa zany daholo. Idina zay adversaire, idina ny aria produit ny any no mandeha miasa ry na any amin'ny ramady any amin'naty avion produit foana no tany fa na produit star tsy niasa tany produit hafa fa produit ny société foana no niasa tany resaka ohatran'izany ny zava-nisy zay ray faharoa voalohany. Faharoa de ny toetsaitsika malagasy no mahatonga ny mpanjara malagasy tsy mahasaya mandray risika manangana orinasa eto Madagasikara. Avy amin'ny toetsaitsika malagasy zay lomorona satria isaky misy grève kely de intsika ny hamotoka orinasa no ataotsika. Ahoana moa ny hanangana ny mpanjara orinasa niany handraisan'ny risika be na le olona aza tsy ao anatin'ny politika tsy maimbo politika de fa indra malagasy hamotoka orinasa n'olona foana isaky ny misy grève. Zany toe-tsaina zany mahatonga ny olona tsy tia hanangana orinasa ao Madagasikara fa raha io olona toe-tsaina lomorona tsika gasy io de zao lasa mitady lalina any ivelany zao foana hitady asa, tady lalina ivelany, tady lalina ively. Menao aza potehinao ay moa tatsy kasa potehinao zay fa mitsangana eo amin'ny grève, misy grève iny diran'ny orinasa amin'ny politika ary agny ro enjeny mpanao grève voalohany hamotoka orinasa n'olona. Ka raha mbola zany toe-tsaina lomorona zany ro toizatsika malagasy tsy mpanambola mpanjara hanangana orinasa velively ao Madagasikara. Ka eto de mbola mitodika ny mpitondra fanjakana, mitodika amin'ny fitondrana fanavaozana ny tenako hoe amafisondray ny fiantroana ny mpanjara malagasy manambola hanangana orinasa eto Madagasikara. Omeo toky izy reo fa ho voaro ny orinasany, omeo toky izy reo fa tsy sotrony any resaky kolokolo sy ny tsindrazo lena amin'ny fananganana orinasa eto Madagasikara. Tamin'ny fitondrana taloha zany nisy an'izany fa zao efa fanavaozana ary ny filoha mihitsy na nome toky ary tiako raha merina hanome toky indray ny filoha ny fanavaozana mba hahatonga ny mpanjara rehetra hanangana orinasa ao Madagasikara. Fa zao lasa mampalahelo lasa any amin'ny tany ivelany satria en sécurité ny orinasany any tsisy olo hamotoka orinasa zany rehefa misy grève en sécurité any tsisy mpanjara vahiny hanendrika ny orinasany raha fa madio tsara ny orinasany. Au contraire ny samy malagasy ro mifanendrika ao mbola mitondra le toe-tsaina lomorona avy Madagasikara de agny amin'ny tanin'olona agny mbo mifanaratsy koa. Ka nay zany rehefa nataoko ny conclusion le zava-misy de fanaratsiana tsotro zao no atao amin'ny orinasa ny RGT io se tia natao amin'io monsieur Firmin io. Fa tsy adalako reo olona reo maro be reo mbola raha fa nisy victime taloha tao de mbola handeha hidododo andeha hiasa agny, tsy adala. Fa nisa manana orinasa ao Dubai malagasy no miezaka mifanaratsy mitondra an'le toe-tsaina lomorona avy aty Madagasikara foana. Ka eto de misaotra betsaka anao zokilahy Firmin mamerina fisaorana ihany tsy nisalasala namaly ny vidéo koa ary zay ilaiko zay valiteninao zay ary ny teneniko hitodiako amin'ny mpitondra fanjakana hanome toky ny mpanjara malagasy satria inoako zato siranjato fa raha ny sitraponareo sy ny eritreritsinareo mpanambola de ao tanindrazana no hanorenina ny orinasa mba hiasan'ny malagasy ray tanindrazana fa nohon zay zavatra tanisako zay rariny sy hitsinareo raha ohatra hoe any ivelany no manangana orinasa
hamaranako amba azy angamba dia amin'ny le resaka hoe 50 millions atongavany any Dubai. Sanatria koa reto zokolay tsy hoe hanjaran'ireo olona reo handeha hiasana Dubai fa hihiditra amin'ny resaky toe-tsaina za eto sy amin'ny ny foto-kevitry ny tanora malagasy. Zay nidirako eto satria raha mahita amin'ny commentaire de hoe 50 millions zany ve ampy, tena mampalahelo raha izany toe-tsaintsika tanora malagasy. Iandry miliara ve tsika vo afaka anao famoronana asa hiasa tena 50 millions de lazainy sasany hoe tsisy dikany zany fa tsy avitana mivelona mamorona asa. Mampalahelo zany toe-tsaina zany tena mampalahelo zany toe-tsaina zany. Iandry miliara zany tanora malagasy vo iainga amin'ny famoronana asa. Raha izany no anatin'ny lohatsika tsy ho tafavoaka tsika Madagasikara, tsy ho tafavoaka ny tanora. 50 millions za fotsiny aza meko ohatra anareo tanora tiky za tio de raha tahiny tompo de mety fa hikireny orinasako zaho atiky satria mampiasa ati-doha nisy zavatra ny krieko aty de noentiko iny zavatra ny krieko iny nampigoteko ny restaurant teto manodidina rehetra fa resy latsa daholo ny restaurant ary tonga de nanao commande tamiko. De anatiny manao anazy zaho départ otrina nefa zavatra dépense laniko am'zany 70 euros à 80 euros de mino fa za restaurant rehetrarehetra 80% mahalalina daholo hikomandy amiko aby zao restaurant iaby reo fa izy tanora malagasy tsy te hampiasa ati-doha kamo de 50 millions vero tsy avitanao mamorona miainga amin'ny famoronana asa manao création ampiasao ny loha hoe inona ny zavatra tokony tsy fata efa tsy nataon'olona mety hidiram-bola. Maro zavatra mbola azo exploitenao Madagasikara avadika vola fa ny tanora malagasy mihitsy zany kamo tsy te hampiasa ati-doha te azo vola argent facile. Zay ny problème ny tanora malagasy. De gaga za miteny hoe 50 millions tsy avitana ninina miandrasa miliara zany nareo zay ndana miasa zany de miandrasa miliara zay fotsiny zany gnay tiako tenena.